mandefa taratasy io fiombonana amintsika na amin'ny frantsay no izy dia nadika vetivety mba ahafahana mampita amintsika ny afaka ho antsika eto amin'ny diocese sy ny fiangonana eto Madagasikara amin'izao fotoam-pakarazana ataontsika izao. Tsara alohan'ny milaza fa tsy izy ireo ihany no tsy afaka fa ny ray aman-dreny ihany koa annonce apostolika dia tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny monseigneur Soltenany no tonga miaraka amintsika anio eo amin'ny faraparan'io izy misy afaka mbola ampitainy amintsika. Norak'izay ihany koa reo avekady amin'ny ranomasimbe indiana tsy ho afaka izy ireo fa ao anatin'ny fivoriana amin'izao fotoana izao ary nanefa taratasy fiarantsiny monseigneur Piat izay filohan'io fiombonana aty amin'ny ranomasimbe indiana io. Fahatelo ihany koa dia ireo iray aman-dreny eveka eto Madagasikara misy eo amin'ny 7 miraharaha izy no miaradia amin'ireo tanora antsika ny Madrid amin'izao fotoana izao ary araka ny lazaina teo dia miombom-bavaka amintsika ihany koa izy. Ao ihany koa nanantena ho tonga kanefa fotoam-bita moa tsy mahaleo ny sampona tsy isy anomezantinina iza na iza moa izy ty fa izay maha-olombelona antsika misy ny sampona kanefa teny izy ireo atany atany miombom-bavaka izahay mitondra antsika mianakavy am-bavaka zany ny nosy manontolo ireo eveka rehetra sy ny atsatia hely tamin'ny aino aman-jery ity fankalazana ity dia miombom-bavaka amintsika mianakavy. Ity ary tompoko ny taratasy na rehefa avy any Roma dia ny fiobe fampielezana ny finoana no navita azy taty aminy. Excellence izy no tsy fahafahako mandray anjara amin'ny fankalazana ny 15 amby taona ny nahafahana toroekalalana ny vaovao mahafaly eto Madagasikara dia tiako ny maneho etoa na ny fiombonam-boa mampanahy aminao sy amin'ny eveka mpanampy ny rahalahy amin'ny prêtre sy ny religiosy ary ny vahoaka kristianina katolika tsy akanavaka indrindra amin'ny lamesa ny alahady fa 1 aogositra 2024. Fotoana toy izao no anehoana fakasitrahana manokana ho an'ireo misionera natao ny tanindrazany mba hitondra ny vahoaka malagasy hitondra amin'ny vahoaka malagasy. La iaretsy arobity dia ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ny olombelona. Tamin'ny taona 1970 ny préfet apostolika monseigneur Talmont no nangataka tamin'ny fikambanan'i Jesosy atao la réunion mba ho tonga etoa ny vaovao mahafaty eto Madagasikara. Taty aoriana izy vao nahazo vaty ka 20 taona tatoriana tamin'ny taona 1970 no tonga teto Antananarivo ny père jésuita ary nahadoahany reo masera Saint-Joseph de Brigny ka nanova sekoly ary afaka nanao ny bateny voalohany aza tamin'izay. Amin'ny taona 20 dia lasa préfecture apostolika Madagasikara ary tamin'ny taona 20 lasa vikaria apostolika ary tamin'ny taona 5 lasa archidiocèse voalohany teto Madagasikara Antananarivo. Ankehitriny 10 ny archidiocèse eto Madagasikara ary 20 ny diocèse ary dia veka sy prêtre zanatany no nanakinana ny ankamaroan'ny fiandraiketana an'ireo. Ireto fa ny fanomezam-pahasoavana manokana ireny vanim-potoana ireny satria ahafahana mampiseho ny herim-po sy ny fandavan-tena ireo misionera ary koa fandraisan'ny vahoaka malagasy ny vaovao mahafaly. Azo lazaina fa fiangonana vilona sy matanjaka ny fiangonana katolika eto Madagasikara ankehitriny raha tombanana misy ny kristianina ho aminy na ny rafina misy ho aminy ary koa ny toerana misy azy oleko ny fiarahamonina. Tsy mitsahan'ny tompony mponina ampianiezaka pastoraly fahamonana ny prêtre diocésaina sy ireo religiosy nalahana vava izay koa tsy nilaza fa tsy misy ny olana ambenombeny fa no ampiainan'ireo mpino maro no manome toky sy hery fa afaka miatika amin'ny fanantenana no avy ny fiangonana.
izany rina nahatonga ny Papa Benoît fa 19 nandroso hevitra vaovao amin'ny fiatrehana ny fitorenan'ny vaovao mafany amin'ny endrika vaovao. Ary tamin'ny toloteny nataony tamin'ny fanolorana ny Parioma tamin'ity taona ity tamin'ny fetin'ny Martina Berasbory, izany hoe tamin'ny 7 Jona 2024 lasa teo dia hoy izy: "Ianaraka varoan'ny Kristy androm-pianany sy ny mpanarady azy dia niandeha ho any amin'ny hafa, hanokatra ny varavarany fony sy ny sainy, mangataka antsika mba tsy ho voafetra ny tontolo-piainana mahazatra antsika isika fa andeha hitony evanjely amin'izao tontolo izao mba hahatonga ny fanjakan'Andriamanitra hanirana ny tany." Fa araka ny taratasy fanentanana taorenan'ny sinody mikasika ny tenin'Andriamanitra dia milaza izy fa tsy afaka mionona ary mianana ny fiolokoloana andreo efa mahalala ny Kristy ihany isika ato amin'ny fiangonana, fa tsy maintsy misokatra amin'ny ezaka misionera satria famantarana izany, ary famantarana tsy mamitaka fa mafika ny filoana ao amin'izany fiangonana izany. Miara-misaotra ny tompo amiko, fa miara-misaotra ny tompo miaraka aminareo nizao nanehoany fitiavany tamin'ny fiangonana eto Madagasikara izao. Miara-mitondra aminareo ihany koa ny tebitebinareo amin'izao fotoan-tsarotra diavy ny firenenareo izao. Andeha amparay ny herintsika isika hiaro ihany ny fahamarinana arikoan'ny zoim-bolana. Tandrove toy ny anak'Andriamasy ny firaisan-kina araka ny voalaza ny taratasy Martina Paolo Apôstôly ho an'ny kristiana tany Roma ny toko 12:12. Raha azonareo atao dia mihavana amin'ny olon-dreketa. Farany tsy azo adinoitsika Victoire Soamanarivo izay nolazainy Papa Benoît fa 19 hoe misionera ary modely ho an'ny laika ankehitriny fa tsy eto Madagasikara ihany. Famantarana ny herin'ny fiangonana eto Madagasikara i Victoire Soamanarivo sady vearea. Eto am-pamaranana dia mbola mamerina ny fiarabana sy ny firarian-tsoa no mangataka aminao aho Excellence apita ny sodrano avy amin'ny toko ho an'ny fiangonana eto Madagasikara natao tamin'ny Roma tamin'ny volana lasa teo. Saotra ny